ity ady-hevitra osokafako ty dia atao ahoana ny isorohana an'izao problème zao amin'ny ho avy. Inona le ady-hevitra tiatsika apetraka? Ity le resaka hoe vie privée. Ila vie privée fiainana manokana. Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. De raha ohatra zany ianao ka miresaka hoe zanak'i filoham-pirenena, de vie privée ve zany? Satria ny zanak'i filoham-pirenena tsy mpitondra. Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina, vie privée ve zany a? Raha ohatra ka miresaka amin'ny vadiny ianao hoe mandeha any an-dafoana de manao an'izao de hoe fiaina manokana zany, satria ny vadiny de hoe anazy manokana zay. Fa izao no tokony ho izy amin'ny ankapobeny ny olona tsirairay de samy manana ny vie privée. Fa amin'ny vanim-potoana nanoloranao tena ho olom-boafidy, rehefa nofidin'olona zany ianao, na ataoko hoe filoham-pokotany ianao, na maire ianao, na député ianao, ninninona zany, ka manomboka miditra ao anatina mandat électif, dia tsy tokony mipetraka loatra intsony zany hoe vie privée. Fa lasa mivelatra vakiny ny olona rehetrarehetra ny fiainanao. Inona ny antony? Matoa ianao ny fidin'ny olona dia nisy karazana contrat, ary zay le hoe contrat social le. Nisy karazana fifamatorana zany eo amin'le olona ny fidy anao sy enao lay nanolo tena ho fidina. Ary matoa ianao naresy lahatra ny be sy ny maro de nomeny anao ny fahefana, de enao zany fitaratra, enao zany modely. Firifiry ny mety hoe ray aman-dreny na zokina filoham-pirenena eto amin'ity Madagasikara ty, misy olona 20 taona ane mbola velany, misy olona 90 taona, misy olona 100 taona aza mbola velona eto amin'ity Madagasikara ty, fa manaiky fa ny filoham-pirenena no ray aman-dreny. Fa maninona ny ray aman-dreny? Satria nofidina, nomena fahefana. Dikan'izay zany ny ray aman-dreny iny dia lasa modely, lasa fitaratra. Zay fihetsikiny, zay lalana andehanan'iny dia arahan'ny olona, jeren'ny olona, fantarin'ny olona. Eto amintsika moa tsy de mbola misy entolo le hoe journal scandale tony. Eto amintsika moa mbola tsisy an'le hoe paparazzi le hoe miafina izy maka sary ianao any am'izay toetra hafahafa ataonao any. Eto amintsika moa mbola tsisy ny hoe mamoaka zavatra katakonana. Fa any amin'ny firenena mandroso rehetrarehetra aminy de mitandrina ny olona manam-pahefana, mitandrina ny olom-boafidy. Zay no mahatonga ny hoe tsy ngolongolohan'ny olona na ny fiteninao, na ny fijoronao, na ny diandehananao, ny fiainanao any amin'ny firenena mandroso any aza ry Noël
zany hoe zao ndray ny akanjo nanaovan'ny première dame de lasa lamody ataon'ny vehivavy rehetrrehetra. ohatrohatran'izao ndray ny kiraro nanaovan'ny première dame de alailain'ny olona tahaka, ka tsy haiko hoe vie privé ve zany a sa vie publique. Fa matoa zany ianao niditra ho fidiana de efa tokony ataonao mampamangy ny fiainanao manokana, satria le fiainanao manokana lasa mivelatra ho mason'ny vahoaka. Ka eo no hitondrantsika ny ty adihevitra ty hoe adidio tsara aloha fa raha nandeha ny fasafasy tamin'ny deuxième tour teo amin'ny Hery Rajaonarimampianina sy Jean-Louis Robinson, tadidio tsara fa anisany tsy zakany na ntimy mananoana Jean-Louis Robinson aza tsy nahazaka an'le hoe nanatrika conférence na tanora Jean-Louis Robinson de mamo. Asa raha tadiditsika zany vaovao zany, mamo tena nitambesatra tao am'le, ary tsarotsika angamba ny polémika nentin'izany. De zany ve zany apetratsika hoe vie privée re zany tompoko, aza miditra am'izany rehefa le izy amafilom-pirenena azy jery tsy nanaiky ny olona, midina be zay tsy izy ny cote de popularité any Jean-Louis Robinson. Indrindra moa rehefa nandeha le fasafasy télévisé na antanina mpanao gazety, ianao ve andre matoa Jean-Louis Robinson franc-maçon? Eno ozy izy, mety vie privé zao zany, fa teraka sahotaka tany amin'ny lohan'ny olona tany. Aty arina ty moa tsika de mahafantatra an'izany vao mivoaka tamin'ny Jeune Afrique farany teo, misy karta de ireo filoham-pirenena manerana ny Afrique reo hoe nos dirigeants sont-ils des initiés? De any ndana mba jereo le Jeune Afrique de any ianao mahita hoe iza daholo filoham-pirenena ty Afrika franc-maçon sy ny prime ministre miaraka aminy sy ny daty na tonga azy ny nanamboany an'le izy. Ka izay ny zavatra tiatsika hosokafana hoe so mba tokony hiverina, so mba tokony dinihana lalina Noël ny ametrahana code de moralité na code moral, zany hoe le kalitao ara-moraly ny olona fidina. Dridradritra zao tsika amin'ny 2018 hifidy filoham-pirenena indray, so ankoatran'le hoe terataha malagasy nananina embolana teto hoe sotrotran'izany, so de mba misy enquête de moralité atao. Sarotra hoa ty teneniko ty le izy koa mety tsy voatery positionko fa sokafako ny adevitra. Azo atsofoka ao anatin'izany ve zao ohatrany hoe so de azo atao filoham-pirenena ve ohatran'ny olona raha efa divorcé ohatra. Azo atao filoham-pirenena ve ohatran'ny olona raha efa nikadra.
aza atao filoham-pirenena ve ny olona raha nisy dossier nakasikasika azy tany aloha-tany. Tsy sanatry ny vava zany resaka atotsika zany, resaka hoe puritanisme, fa araky le tenena teo hoe ianao matoa filoham-pirenena dia tokony modely ara-toetra, modely amin'ny ara-piainana. Ny olona ngery Noël tena rehareany mihitsy hoe niainga tamy tsy misy ty olo ty niary 30 ans de mariage izy mivady, reto niareny ka ao anatiny zany lalana ny diaviny zany ainy tsara tantana ny tokantranony, ainy tsara ny fakaty, ainy tsara ny fenjanany, ainy tsara nanamboatra ny fiainan'izy mivady, ary tsapany fiarahamonina zany de resa lahatra le olona anome fahefana an'izany olona zany. Inona mahatonga atsika hanokatra zany adevitra zany? Satria rehefa nandeha ty resaka hoe Mathieu zanaky ny filoham-pirenena ty dia zao mbola mandray SMS ndray hoe misy jiro tapaka andregny ny any am'izao any pasapito sy ny karazany any ka atao coupure re io re olona zany hoe rehefa coupure zany de hoe aza tezitra pasapito Ambomirary Ambato Karanana zany tezitra zany le olona ty mety eto ampieno neto mihitsy izy ny tapaka ny jirony zafady fa somary ohatry manao fonoteny kely. Mahatonga atsika nanokatra le adevitra rehefa nitononona ty hoe Mathieu zanaky ny filoham-pirenena de lasa misy adevitra hoe ka angamo io zanany zao angamo io zanany tamin'ny Hery Rajaonarimampianina zanany tamin'ny vadiny taloha io zany hoe rehefa zay ndray zany nitenenina de lasa mikisaka any amin'le hoe vie privée zany hoe vadiny taloha io fa tsy nefa le filoham-pirenena mihitsy nefa mitsofoka zany zao eo amin'ny hoe lasa affaire d'état le anjozoro be rehefa miteny le filoham-pirenena atoriny ianao zanako fa zany iteny de eo no magaga hoe izay ve zany tsy haiko aloha sika zay nahita an'le kabary ny fandimbiasana tany Antsiranana tam'ty valomarsa ty fa nanaitra mihitsy ho le fanizingizina ny ramatoa ministry mponina hoe ianao andray ramatoa Hery Rajaonarimampianina, ianao ny première dame zany voalohany ny any akoatranao any zany de faharoa fahatelo de la nisy tehaka ny refitrevitra be moa de aty iza mony tsy alala eto ambon'ny tany hoe raha misy président de ny vadiny zany ny première dame fa maninona no lasa izingizinina be ohatran'izany le izy de ny mpanentana zay ny kabary etretra ramatoa première dame rara ny tenenana le hoe vadiny filoham-pirenena fa atao manenoneny tsara le hoe première. Pourquoi? De izay le mahatonga atsika amin'ny teny indray ny zavatra zany tokony hodiniana lalina eo am'izay le fomba fiainana manoka ny mpitondra zay. Misy zavatra zany tokony hoe toetra ohatry ny ahoana ny tokony ananana. Lasa sarotra hoa le adevitra tsika nge mahita efa nitsipihana zany.